Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ity orinasa lehibe iray tany La Frantsa dia nahavita kidoro fatoriana mirefy 13 metatra sy 20 centimetatra ny halavany ary 9 metatra sy 17 centimetatra ny sakany. Izany kidoro fatoriana izany dia voalaza fa azo ivalaparan'ny olona miisa 20 eo eo. Voalaza fa io ny kidoro lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany. Efa misy lehibe noho izany aza moa amin'izao fotoana izao. Eny tokoa, mahafaly araka izany ny mandresy mieritreritra isan'andro fa any an-danitra any dia misy ilay Andriamanitra raintsika izay afaka manome zavatra lehibe lavitra dia lavitra noho izay eritreretina sy izay vitan'ny olombelona eto an-tany. Tsy inona izany fipiaino ajaina fa ny lanitra manontolo no nomaniny mba holovan'izay rehetra tia azy ary fonenana feno fifaliana izay tsy mbola nisy nanandrana. Nefa kosa fonenana voatokana ho an'ireo izay mibebaka sy tian'Andriamanitra ka mankatoa azy. Izao mantsy ny teny fikasana nomeny antsika. Eny amin'ny tany tsara ho fiandrasana no iandrasako azy. Ary eny tendrombohitra avon'ny Israely no tany iandrasana azy. Ao no andriny amin'ny tany tsara. Eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no inanany dia any tendrombohitry ny Israely. Ezekiela 4:7, ny 4:10. Dia ino ihany koa eny toy ny manamafy izany ao amin'ny Isaia 5:20, ny 7:70, 7:20 ary 7:20 hoe: fa indro izao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory aza, fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary izany aho. Fa indro mahary an'i Jerosalema ho fifaliana ary ny olony ho firavoravona. Ny ambodisy ny zanak'ondry hiara-komana ary ny liona hihina milolo tahaka ny omby ary ny menarana dia vovoka no fihinany ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitry masina izy, hoy Jehova. Amen. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro izao. Tarika Cœur de Lille. Any an-danitany eny mpanavotrany nomanomana ny lova dia ny lova ova tany koa ary tsy hoe ritsony dia isy hoe ny andraona ilay famonjy mamiko amikely ambonina hitra tsy mba hisy fialinany kanomasode ho foana tany tavanao elaino masoandro lohatana eo ampelantananano ametrahako ny fiainako ny mpanavotra ny loko iaro antenako. AWR izay ilay onjany fanantenana. Any an-danitrany eny manino fonenako rehefa tonga reny tompo ka vavondreko ny tenako asambara tsy voafetra fifaliana tsy hotapetra no iarahako mitoetra milay toko sy mpanjakako.
tsy mahisy alindany anomasole ufona nahitamanao iraino masoandrolo atana eo ampelatananaono ametrahako ny fiainako ifanavotra iloko iaroatenako anyandanditranieni aninofonenako dele paradisa mami satakalutanenenako anomesiai tanana kakulotrama asambatra kanitangasialelu nuirainadisia sandratra simaisialinani anumasule ufona vanitamanao iraino masuandulu atana ewapelotana naunu ametrahaku nifiainaku ifanavuta iluku garuantenaju radio awr lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Dia tonga eto amin'ny fandaharana natokana indrindra ho an'ny ankizy isika ahafahany rehetra mandray lesona amin'ny alalan'ny tantara izay atolotreto dia menofinaritra ary manaova ny marina. Tantara no soratany hanitry ny Rinarivony, andrenesanao an'ny Fanja, Zoanitra, Sam, Rila ary Nardina. Manahoana daholo nareo? Ina ny vaovao? Manao amin'ny Bill. Vita veny etimody ry kilonary sany. Tena niova be mihitsy ianao izany androany. Ohatra ny falifaly be ka mosand io. Mitsambikimbiki neraky ny tokotany fa misy inona. Za koa aza mba gaga be mihitsiko. Ohatra ny te hizara zavatra izany Bill. Fa inona ny tena mahafaly amin'ny Bill? Tena tsy aniverseranao nefa androany. Tena gaga. Na zavatra mahafinaritra dia faly ary tsy mahafinaritra fotsiny fa tena ilaiko Zany. Fa inona nefa izany ao jerenaiko. Telefônina tena vaovao be mihitsy ny vidin'ny dadanay. Ao jereko fotsiny. Inona ny lokony? Ty tsara ve? Tena tsara be. Dia firy izao ny numero amin'ny Bill? Rehefa mirava omeko ny numero telefonako fa aza taitra dia miantso anahy nareo Ay! Why tsy tia ve le telefona amin'ny Bill? Izy mihitsy tia satria menamena sy mavomavo ny lokony. Ary adininy teto amin'ny paompy teto angambany. Mety nanasa tanana izy dia adininy. Dia ahoana?
tsara taringe izany e. Ho alaiko veresa. Ka za koa ne mba te-hanana ohatrany tony fa tsy afaka mividy e. Alaiko ty ka zaza nahitako zanganangalatra tany aminy. Fa aloha vonoina dia tsy maneno. Any an-trano ty vao velomiko indray. Atao paosiko ianao ry telefaonina tsara tarehy. Zay. Sandy a, andoatsika hiaraka ho any amin'ny WC fa maninona sy andao. Fa maninona sy antsemboka be e. Sady tomany a. Andao aho hiaraka ho any amin'ny WC ary ambadika ary haingana. Fa misiriny e. Io ary fa tsy eto tsoany. Ninona bil Very ny telefonako vaovao be. fa Avovoaka dia napetrako teto le izy. Tadidiko tsara fa nanasa tanana teto amin'ity paompy ity a. Dia mbola lena ny tanako dia adiniko. Very le izy ry Sandy a. Tonga avy nianatra neny a, manahoana neny? Tonga soa zany ianaoko. Andana aloha misolo akanjo ry Kaloina. Dia fitao avy hatrany ny entomodinao amin'izay rehefa tonga dada dia tonga dia misakafo arivontsika. Eny ary fa lasa e. Yo. Dasitrireko an'izay le telefonina dia apetrako ato ambany ondana. Matsiro zany sakafo zany a. Tena matsiro be le izy ry dada. Tena zany mihitsy. Saotra neny a. Tsy misy fisaorana fa mastomana daholo e. Tsara. Ono ary Kaloina. Tsy misy zavatra tokony ho tantarainao amin'ny dada sy neny ato an-trano ve? Tsy misy dada, tsy misy. Tena marina. Tsy misy zavatra fenonao an dada sy neny ary ve? Tsy misy ka, tsy misy. Tsy misy azo tantaraina ny dada. Sao dia mba misy ry Kaloina. Lazao izay marina e. Zao ary vao tonga avy niasa teo a, dia misy fanomezana ny vidiako ho anao. Tiako atao surprise aminao le fanomezana, dia za nametraka azy tao ambany ondana iny indrindra no nahita telefonina tsara tarehy be tao ambany ondanao. Fa avy aiza io telefonina mipetraka ao ambany ondanao io ry Kaloina? Inona no avalinao an'izany ry Kaloina? Anisy izany telefonina izany? Fona dada sy neny fa tsy anao tsony. Ny veriko hoe mahafinaritra manana telefona dia nalaiko ny telefona amin'ny bila fa hitako mipetraka tany am-pianarana fa nangalatra zany ianao. Kaloina. Fona dada sy neny fa tsy anao tsony a. Tsy mety fa kay mangalatra. Tena mangalatra mihitsy ka. Fona tompoko, tsy anao tsony a. Dia inona zany no ataonao? Hoany ambila dia hifona aminy dia averiko ny telefoniny.
avereno aingana dia aingana ny telefonina n'olona fa mampalahelo koa izy izay ihany. Izany mihitsy. dia niarana anatitra ilay telefonina tany an-tranony Bill rakizy ka loina sy ny rainy ary dia nifona tamin'ny Bill ikaloina satria fantany fa nangalatra ny telefonina nyity namana izy. Ao amin'ny baiboly rakizy dia misy didy anankifolo izay nosoratana mba ho tandremantsika. Anisan'izany ny didy fahavalo manao hoe aza mangalatra. Koa aoka izany sika tsy hangalatra zavatr'olona mihitsy satria sady mampalahelo ny namantsika izany, ny mampalahelo an'i dada sy neny ary indrindra mampalahelo an'i Jesosy. Rehefa mahita zavatra izay tsy hanao ianao ka fantatrao ny tompony dia avereno any aminy na avelao fotsiny ao fa tsy mahasoa anao ny maka izany. Dia samy endry tsara daholo ary rakizy amin'ny manaraka indray. AWR téléphone 034 06 797 62. Chorale Petits anges de Manchou. AWR izay ilay onjany fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana. Anisan'ireo lohahevitra lehibe handanian'ny manampahaizana maro roandoa ny fikaroana ny andohany izao tontolo izao, ny tany, ny lanitra, ny sikolombelona sy ireo zava-maniry rehetra, zava-mananaina rehetra manodidina antsika. Olona tapitrisany tamin'ny vanim-potoana ny fandimby no nino fanazavana maro samihafa tanteraka ny amin'ny fomba ny andohany izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Maro be amin'izy ireo ny mino fa nisy Andriamanitra mpamorona, misy ihany koa nefa tsy mino an'izany. Maro ny Andriamanitra ivavahan'ny olona ankehitriny.
Bouddha, Mohamed sy ny sisa be dibe reny karazan'ireny any Inde any dia efa analany maro mihitsy ny karazana andriamanitra ivavahana dia samy milaza ny andriamanina ho ambony indrindra avokoa ny mpanaraka n'ireo andriamanitra ireo. Nefa moa ve fantatrao fa amin'ireo andriamanitra rehetra eto ambony tany dia ny anankiray amin'ireo ihany no nilaza ny tena no mpamorona ny zavatra rehetra, ary io andriamanitra io dia ilay andriamanitra voalaza ao anatin'ny baiboly. Inona no azontsika fantarina avy amin'izany baiboly izany momba n'io andriamanitra mpamorona io? Ny filazana fa tongatonga ho azy izao rehetra izao dia efa manomboka lany andro. Efa be dibe ny olona miomean'izany satria raha ny famataran'andro eny am-pelantananao iny fotsiny no misy milaza fa tongatonga ho azy teny izy iny mipetraka teo amin'ny tananao dia zovony tsy ilaza fa mety misy fahavoazana ny olona miteny an'izany. Raha io trano namboarinao io izay nandaninao andro nandaninao vola no misy milaza fa nijoro ho azy fotsiny teo, tsy nisy olona nanorina, iza no tsy ilaza fa tena manana olana rantsaina ny olona miteny an'izany. Raha isika olombelona aza ny zavatra nataontsika tsy ekentsika ho tongatonga ho azy, maika fa isika olombelona azo antoka fa tsy tongatonga ho azy sika fa nisy mpamorona. Inona ny lazain'ny baiboly mikasika an'izany hoe famoronana nataon'Andriamanitra izany? Nisy andro enina izay namorona an'Andriamanitra azao tontolo izao. Misy avy dia mandahana izany satria tsy tratry ny sainy. Mijanona ange mahandriamanitra n'Andriamanitra raha toa ka mety ho tratry ny saintsika daholo ny mahandriamanitra azy sy ny zavatra mety ho vitany. Mijanona tsy ho Andriamanitra intsony izy satria mitovy amintsika. Fa nanao zavatra izay tsy tratry ny saintsika izy, kanefa ekena ny fisiny. Raha misy olona ohatra miteny hoe tsy misy rangahy zany zana-bolana izany a, raha misy izany nahoana ny tsy hitako, ary tsy hitantsika maso le satria lavitra dia lavitra misy an'izany zana-bolana izany. Ny olombelona ny nandefa azy teny manana ny asany samy hafa reny zana-bolana ireny. Anisan'izany ny fitaovam-pifandraisana ahafahantsika mifandраingana dia aingana manero an-tany. Ny tsy fahitanao an'izany a dia tsy milaza fa tsy misy izany. Mila mianatra fotsiny ianao. Mety ilana finoana fotsiny izao koa ny fisiany izany satria mety tsy nianatra an'izany koa ny akamaroantsika. Andeha iverenantsika vetivety ary ny famoronana nataon'Andriamanitra tao anatin'ny andro enina. Azonao vakiana izany ao anatin'ny baiboly ao amin'ny Genesisy toko voalohany. Tamin'ny andro voalohany Andriamanitra dia namorona ny tany, nanao ny mazava ho andro ary ny maizina nataony hoe alina. Tamin'ny andro faharoa izy dia nanao ny lanitra ary nanao ny abakabaka hoe ho anelanelan'ny rano ka nampisaraka ny rano amin'ny rano. Tamin'ny andro fahatelo dia nampiseho ny tany main'Andriamanitra, namorona ny ranomasina izy ary nameno ny tany tamin'ny zava-maniry samihafa. Tamin'ny andro faefatra dia nametraka ny volana sy ny kintana ary ny masoandro teny amin'ny lanitra izy. Amin'ity anio ity isika dia hiditra amin'ny andro fahadimy. Hitantsika eo amin'ny Genesisy toko voalohany andininy faharoapolo. Inona ny foron'Andriamanitra tamin'ny andro fahadimy? Izao ny voalaza eo. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano be zava-mananaina ary aoka hisy vorona nidina ambonin'ny tany eny amin'ny abakabaky ny lanitra. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahadimy izany. Genesisy toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo no ahitantsika an'izay. Ny hamaritan'Andriamanitra ny andro anankiray izany a dia misy hariva, misy maraina, 4 ora. Tamin'ny andro fahadimy izany Andriamanitra dia nanao ny vorona sy ny trondro ary izay rehetra mananaina ny anaty rano. Ny andro fahenina tamin'ny famoronana dia anisan'ny manan-danja indrindra. Izao ny voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany andininy faha-efatra amby roapolo. Aoka ny tany amoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary biby dia samy araka ny karazany avy, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika
araka ny tarentsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika Andriamanitra no namoronany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy. Genesis 1:17 Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, hoy ny voalazo amin'ny 1:30, fa tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro fahenina izany. Tamin'ny andro fahenina izany no andro nanaovan'Andriamanitra ny biby sy ny olombelona. Tsy nisy fotsiny amin'izao nanipotra ho azy ireny. Ny olombelona manokana dia novolavolain'Andriamanitra mihitsy tamin'ny tanany ary nataony tahaka ny endriny. Andriamanitra ilay injeniera ngeza landrindra, mpamorona mahay izay nitondra antsika ho amin'ny fiainana no namorona antsika, fa tsy tonga ho azy teto akory sika. Ny andro fafito dia zao ny voalaza. Vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Dia nataony ho sabata fitsaharana ny andro fafito. Izay raha teo ny dikany hoe sabata fitsaharana, satria nitsahatra tamin'ny asa rehetra izay nataony Andriamanitra. Dia izao mivakitsika eo amin'ny Genesis 2:1-2. Genesis 2:1-2. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitaha ny andro fafito sy nanamasina azy, fa tamin'izany no hitsaharana tamin'ny asany rehetra efa nataony. Notahiny io andro io hiavaka amin'ny andro hafa rehetra, dia no hamasininy, izany hoe natokany hiavaka amin'ny andro hafa rehetra izay niasany. Zavatra anankiroa ihany ny voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa nasain'Andriamanitra ho tsarovana manokana. Dia ny sabata izany. Mahatsiarova ny andro sabata, izay ny baiko nomeny, ary voasoratra ao amin'ny didy 10 mihitsy izany. Ny zavatra faharoa nasainy ho tsarovantsika dia ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Jesosy mihitsy no teny hoe, zao no ataovy ho fahatsiarovana. Raha eto amin'ity tany ity sika dia ireo zavatra anankiroa ireo no tsindriny manokana fa tsy maintsy ho tsarovantsika ary tsy maintsy ho tandremantsika. Rehefa any an-danitra dia misy zavatra hafa indray, tahaka ny volombolana ohatra, fa eto amin'ity tany ity dia ireo zavatra anankiroa ireo no tsindriny manokana ary tokony ho voamarika eo amin'ny fiainana kristianina. Isan-kerinandro zany sika dia mankalaza ny fitsingerenan'ny andro izay namoronana antsika. Ary tsy isika rery no mankalaza an'izany isan-kerinandro, fa miara-mankalaza an'izany amin'Andriamanitra isika. Satana dia manao ny fomba rehetra mba hanapotehana an'izany sabata, fahatserovana ny mahampamorona an'Andriamanitra izany. An'ilay Jehovah Andriamanitra namorona antsika. Tsy tiany mihitsy ny alalan'ny olona an'izany, tsy tiany koa ny atserovantsika an'izany, dia ataony amin'ny fomba rehetra ny hanapotehana an'izany. Aoko ho fantatrao izany, satria halany le Andriamanitra namorona sy namonjy atsika, ary halany koa isika. Ka manomboko izao dia manasanao izay, mba hatsiaro isaky ny sabata, isaky ny sabotsy, io andro nasain'Andriamanitra ho tsarovantsika io, izay hatserovantsika, mampatsiaro antsika isan-kerinandro farafahakeliny, fa Andriamanitra ny nanao izao rehetra izao. Andriamanitra ny namolavola tongotra matanana anao, ary nasainy ho tsarovanao izany andro izany. Tsy tsotra tahaka an'izany fahamarinana, nampanantena fitahiana ho an'izay manaja an'izany andro izany izy. Anisan'izany ianao. Amen.
panjaka mandrakizay izanotsy atahotra jankala zany anarana tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana salama aby ve sikato dia manasantsika rehetra ary nefa dia singanina manokana amin'izany ny tanora hanaraka ampalianana ity fandaharana natokana ho antsika tanora ity namanao fanjano anatotosan'ny fandaharana miaraka amin'ny Samma sy Rila andray feo sy antsoroka ny ara-teknika tompona andraikitra na manao Eliao Andremitanso ny fitiavana hoy ny tony afo ka mety handoro raha tsy hainy mitondra azy io fitiavana io koa nefa dia misy karazany fa ny tena ratsy dia ilay fitiavan-tena fitiavana sandoka rehefa azon'izay ilainy dia adiny ny terianao eo indray ireo mieritreritra hoe rehefa mifankatia isika dia izay ny zava-dehibe azontsika atao izay tiantsika atao manaraka ho azy ny zavatra fandao hivady na dia mbola hita hoe zazavavy kely aza ilay tovavy ary ny tena zavatra mampalahelo dia ity ny ray aman-dreny mihitsy no mampirisika ny zanany anambady na dia mbola kely tsy tokony ho amin'izany aza nefa melohan'ny andraisana fanapahan-kevitra aleo fantarina tsara aloha izay mety ho vokany makasika izay indrindra ary ndeha hiarahantsika amin'nydiniketo amin'ny alalan'ny tantara sy ny torohevitra izay entiny namana Elian ho anao eto menofinaritra ary eo andraso kely aloha tantara no soratany Zoanitra andrenesanao ny mpanoratra José Fanja Jedidia ary Nary anio fizarana faharoa dia ahoana ihany ny hevitry prinsiary Marvelina tsy tena mbola haiko fa andraso aloha didiko tsara izy rehefa mampifilafila ary Marvelina soloia andray kosa ary mamy aza miaino an'izay rediredin-drenonareo lesy hitako rehefa tapa-kevitry nareo roa kely
dia vonina ndondom-baravarana angataka amin'ny prince zay. Ka fanambadiana ny ny tanjona randry iandriny misalasala tovavy marobe eto an-tanan'ireo. Matoa izy misalasala misy antony ao ry Monika. Mpifankaty tsy mifamarafara kosa ane ady ny hafarany e. Finona ny tokony ampisalasala e? Anga isy ahory azy ato amintsika e. Mama, tsy ny arena fotsiny kosa ny any anambadiana e, fa nitoetra ihany koa. Sady novadiana betsaka fa norafo zanona ny sisy e. Si nareo mianaka koa zato ny tao amin'ny ray tsy kombakomba eriko. Antan'io prince rehefa hitanao ry maro velona fa tsisy anao ratsy aminy eo a. Marina letsy zany. Niady kosa le baolina teo ry Marvelina, saika resy ny ekipa ny tanàna mahatazana. Tena faly mihitsy ny aza malalako izany e. Ko naharesy ny mpilalao atsikako. Misaotra betsaka nitondra taty. Zany misaotra Marvelina. Zany efa miteny andrifony. Izay mahafinaritra andry rehetra ho aho dia ataoko, satria indray tiako. Fa indray ny ohatran'ny tsy dia tia aho ahy. Fa iza no miteny amin'ny Marvelina fa tsy tia Marvelina? Ka izay zavatra angatahako amindringa tsisy olendria mihitsy. Prince aho, aza matahotra ho andry. Zany vonina ny angataka andreny amin'ny dadanareo sy mamanareo e, na dia rapitsy dia rapitsy ihany aza. Marvelina, tsy ny anambady anao ny tsy tiako fa ny hitondra vohoka loha loatra e. Kanefa ny anambadiana iterahana hoy ny tenin'ny Ntaolo. Ary mety ho izay koa ny eritreritrireo ray aman-drenitsika. Mety hitera-doza ho asin'ny zaza izay ho ateraka ny zany amin'izao taonako izao e. Hitera-doza hoana ary prince a? Zany e. Tsy azoko. Ndry ary ve tsy efa azo lazaina hoe betona raha mitaha amin'ireo ankizy vavy maro efa manambady eto amintsika e? Mahita an'ireny indrindra ny tsy hidirako hitondra vohoka loha loatra ary Marvelina. Tsy hitanao anga fa mijanona tsy mitombo vatana intsony izy ireny, nefa mbola ao anatin'ny taona tokony hitombony. Mampalahelo anie izany e. Zany ny voka-dratsin'ny vohoka loha loatra. Tsy azo ndry. Izaho izao mijery andria, izao alavandry izao mihitsy ny tena hitiavako andry. Ka na tsy mitombo amin'izao tsony azy indrery prince a? Tsy manenina mihitsy ho ahy e. Marvelina, zany mangony fotsiny, fa tsy hitanao angano nahazo any soa. Saika tsy azo ny zaza fa teraka tsy tonga volana. Zao sahirana eriry zareo mitaiza le zaza. Ny vola tsy maintsy tadiavina, ny zazakely tsy maintsy tezaina. Any ka masika eriso ny taiza le zanany, nefa tsy fidiny ho an'le zaza ny zany e. Ary mba mahadinika mihitsy ndry izany prince a? Mariny zaniko. Ny fahasarotana ihany koa ny mety hitrangy eo am-piterahany e. Nefa reny azo lazaina hoe matoy aza mety mbola hitrangan'ny fahasarotana, maika fa ny zazavavy mbola manta. Manta? Eny e. Zao ary, aleo ary atao hoe tsy hiteraka aloha tsika. Azo indray, sady tsy mbola irosan'ny fanambadiana mihitsy aloha. Fa kosa atao izay tsy hahabevoaka indray satria mifankaty tsika. Tena tiako ianao ry Marvelina, sahako miteny an'izany. Ary vonina ny hijanona ao anao rery aho mandra-pahatonga ny taona fahamatorako. Azonao angamba ny tiako ambary e. Dry, fananina kory Marvelina ny taona anjombon'oatra ny dona-pahoriana tampoka teo ry prince a? Nefa tazako avy ery lavitra ery nareo roa tao sangisangy sy falifaly ery. Marary andoha izy dia lasa e. Nanao velomary adiniko. Dia avelandrian-derery izy amin'izany. Ory prince a, nga niady nareo e. Tsy niady izay fa nilazaiko azy ny tato-poko e. Ny marina rehetra. Hoe tsy tia azy tsondry. Tena tia azy a. Kinona no ampitanondrika amin'izany e. Tsy azoko mihitsy. Tena tia azy fa tsy afaka ny hanao firaisana ranofo aminy aloha e. Satria mbola tsy mety amin'ny taonako izany. Dia ahoana? Vitatreo izany ny ferahanareo? Dia tena tsy niova hevitra mihitsy ndry izany ry prince a?
tsy ratsy aneky Marvel le sady tsy hita hoe maditra nefa zanaka lahatoka amin'ny mpanambola mora mahazo vady ane reny raha tiaky Marvel dia mahandry ary za vonina ny toetra mahatoko azy aleo aloha izy eritreritra tsara ka raha lasa mivehivavy hafa izy mandra-pahavonina indri dia mazava fa ny anao firaisana ranofo amiko mahamay azy ka na nyloran'ireny teny mamyreny ho hafa tsy tena fitiavana mahanaiky andri ary Prinsia tena vehivavy fakatahaka raha andri reharehan'ny tanàna mahatazana enganeky mba ohatra ndry daholo ny tovovavy kely rehetra vomivelatra ka tsy mbola manambady sambatra izay ho vadindrika raha za Marvel dia miandry andria hoiteo aky rehefa afaka rona 3 taona izay le hoe ny ampitso ny mamaritra izany enoy loza manantanina ho an'ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy ny fanaovana firaisana ranofo mialoha loatra indrindra ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona ho an'ny ankizy vavy dia mbola marefo sy manify ny temitry ny lalan-jaza tsy toy ny an'olon-dehibe ka mora andairan'ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo toy ny tetina farasisa ny angatra na solopiso sy ny sisa ary manamora ny fidiran'ny tsimikaretina VIH izay tsy hainy tampanafana noho izany fa dio tanteraka ny manao firaisana ranofo mialohan'ny 12 taonanao dia ho voaro amin'ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo sy ny tsimikaretina VIH ianao zonao no mandatsy anao firaisana ranofo nizaniza mandrabiraby anao sahi manao tsia ho avy mamirapiratra sy filaminantsaina no fanantenantsika dia mieritreritra tokoa ny ankamaroan'ny olona indrindra fa ny tovolahy na ny lehilahy fa io fanaovana firaisana ranofo ny tena porofom-pitiavana mendrika tolotra azy rehefa mitia izy na mbola tsy mivady azy izy roa ary na dia mbola kely aza raha zazavavy izay miaraka aminy ny fanambadiana aveo hoy izy ireo hoy teo ihany manaraka fotsiny inona ary no azonao ambara amin'izany namana Elion ny zavatra fahitantsika matetika na mijery horonan-tsara ianao na mamaky boky na mahita fotsiny izao ny fiainan'ny mpifankatia amin'izao fotoana izao dia mifanjevo tanteraka ny firesahana ny hoe fitiavana sy ny hoe firaisana aranofo raha fitinina miteny fohy avy hatrany ny valiny azo mena dia izao ny fitiavana tokony ary natao hitiavan'ny vehivavy anankiray ny lehilahy anankiray na ny lehilahy anankiray ny vehivavy anankiray dia fitiavana ilay olona amin'ny maha izy azy manontolo na ny ampahany be indrindra amin'ilay olona fa tsy ny ampahany amin'ny vatany fotsiny akory ny firaisana ranofo dia ampahany ray fotsiny ao amin'ny maha olona ny olona manontolo ao amin'ilay olona lazainao fatianao mbetsaka ny olona indrindra fa ny lehilahy no tia manao firaisana ranofo amin'ny vehivavy anankiray fa ny akoatr'izay dia tsy tiany irantsika mahita izay ary ny fahalalana an'izay no mahatonga ny fisiny ny mpivaritenany ny mpivarotena dia mahalala tsara fa ireo lehilahy makazy ireo dia firaisana ranofo ihany no tadiaviny ary noho izany ho takalon'izay zany izay fitiavana voafetra izay dia tsy maintsy mitako vola ilay mpivarotena azo lazaina zany fa maro ihany ny fifandraisan'ny mpifankatia amin'izao fotoana izao amin'ny endrika fivarotan-tena fa ankolaka ny firaisana ranofo azo vidiana fa ny fitiavana maolona n'lay olona manontolo tsy voavidim-bola ny fanontaniana sarobaliana ho an'ny tovovavy maro zany dia ny hoe tena tia amin'ny mahizao amin'ny manontolo ve ity tovolahy ty sa firaisana ranofo fotsiny no antony ilazany hoe tiako ianao izay no mampiasa saina ny tovovavy betsaka satria fa fantatsika fa amin'ny ankapobeny dia mitady fitiavana manontolo ny vehivavy anankiray rehefa miteny izy hoe tianao fa ny lehilahy mbola zatovo indrindrandrindra ny mbola zatovo tia andrakandrana mbola tsy tia hiditra lalina amin'izay tena fitiavana feno zay na koa ireo
efa lehibe zay fa manao miantitra voagaiko ny fiteny ankitriny dia manolotra fitiavana mody miteny hoe tiako ianao mahay maneho an'izany amin'ny ranomaso ny fomba rehetra mba hazona firaisana arano fotsiny ihany zany hoe miteny ihany izy hoe tiako ianao tiako be ianao saingy firaisana rano fotsiny io tiany io ary ny mamantatra an'izay no sarotra ho an'ny vehivavy matetika moa ny tovavy dia manaiky ihany rehefa resen'ilay lehilahy amin'ny fomba samihafa karohan'ilay lehilahy mihitsy ny fomba hafana mandresy lahatra jereny fa raha tsy manam-bola dia tambazany vola jereny fa raha mitaky fitiavana be dia lazainy fa tena tia izy ary ny anaovan'ilay vehivavy an'izay dia ny mba hazonan'ilay fitiavana na hazonan'ilay vola arakoatr'izay moa misy ny vehivavy manaiky hiaraka amina lehilahy anankiray izay tsy tiany akory no ny valifaty fotsiny tiany atao amin'ny olona anankiray izay tiany nefa tsy tia azy na koa vokatry ny fifaninanana amin'ny vehivavy toa azy fotsiny ihany betsaka ny toe-javatra mifamaofao izay mahatonga ny vehivavy hanaiky hiaraka amin'ny lehilahy na mahatonga ny lehilahy anankiray hiaraka amin'ny vehivavy ary miamitombo isan'andro zany antony zany amin'izao fotoana izao ny fantaniana sarobaliana indray ho an'ny lehilahy anankiray tena tia dia ny hoe vola fotsiny ve sa tompontsoa ho hafa manokana no hitiavan'ity vehivavy ty asa tena tia amin'ny maizaho amanontolo mihitsy izy misy ny firaisana ranofo izay tena vokatry ny fitiavana mihitsy ary eo anivon'ny fanambadiana ny tokony hahitana an'izay etsy andanin'izay indray nefany raha firaisana ranofo fotsiny no hitiavan'ny olona iray na hitiavana olona iray dia tsy aharitra sala amin'ny fiarahan'ny olona anankiray ampivaaro tena ihany ene zany fitiavana zany mandalo zany ny fitiavana marina dia miti an'lay olona amin'ny maha olona azy manontolo fanekena hiray amin'iny olona iny amin'ny mahizy azy manontolo fa tsy ny ampahany fotsiny zay le tena fitiavana marina ary mitaky fotoana arak'izay ny fahalalana olona anankiray ho tiavina fa tsy vitany tsela-baratra miserana fotsiny zany mitaky fotoana satria tsy maintsy fantarinao mahizy ilay olona amin'ny lafiny rehetra arak'izay azo atao ekena fa arabatana nanaitranao voalohany zay no hita maso fa mba manahoana ny lafiny hafa ara-tsaina ara-piaramonina manahoana ny havany ny fivavahany ny fialamboliny manahoana izy rehefa tezitra manahoana ny fomba fijery ny fiainana sy ny sisa mba manana tanjona ve izy efa mba matotra ve zany fitiavana zany satria tsy aharitra ary hitondra reti-po sy fahasimbana fotsiny tsy eo aminao sy le miaraka aminao fa ny fiarahamonina ihany koa ny fitiavana olona anankiray raha firaisana rano fotsiny zany fitiavana izany raha misy olona anankiray zany vao mahita anao dia samy teny hoe tiako ianao dia azo antoka 100 isan-jato fa tsy feno zany fitiavana zany satria tsy fantany akory ianao azo antoka 100 isan-jato fa arabatana fotsiny zany azo antoka fa firaisana rano fotsiny zany fitiavana izany dia tokony heritreritra tsara zany isika tanora rehefa miteny hoe tiako ianao asio dikan'lay izy inona ny dikany rehefa misy olona miteny aminao koa hoe tianao dia fantaro tsara ny dikany enoy loza manantanina ho an'ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy ny fanaovana firaisana ranofo mialoloatra indrindra ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona ho an'ny ankizy vavy dia mbola marefo sy manify ny temitry ny lalan-jaza tsy toy ny an'ny olon-dehibe ka mora andairan'ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo toy ny tetina farasisa ny angatra na solopiso sy ny sisa ary manamora ny fidiran'ny tsimikaretina VIH izay tsy hainy tampanafana noho izany fa dio tanteraka ny manao firaisana ranofo melo 12 taonanao dia voaro amin'ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo sy ny tsimikaretina VIH ianao zonao no mandatsy ianao firaisana ranofo nizaniza mandrabiraby ianao sahi manao tsy ho avy mamirapiratra sy filaminantsaina no fanantenantsika tandre maro sao tratra ny fitirany trambo be fiavy fa mora lasa
anome fahendrina antsika tsirairay avy anie ilay raintsika izay any an-danitra ka ny tena fitiavana marina no hitoetra ao am-pontsika dia manome fotoana ianao a manaraka indray. AWR boîte postale 700 Antananarivo 1 voatsinapy mandalo fa tsy maharitra ny fiainana eto tany koa dia mandalo fa tsy maharitra ihany koa ny olana eo aminy. AWR boîte postale 700 Antananarivo 1 faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mbola mitoy ny fandalianantsika ny amin'ny zanak'Israely izay tsy nanaiky ny fitarian'Andriamanitra teny an-dalana ho an'ny Kanana. Tsy natoky an'Andriamanitra izy ireo ary nimenomenina tamin'ny mpitarika. Manasanao haritra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Nikony tamin'ireo mpisafitany roalahy zanak'Israely izay midika ho fikomiana tamin'Andriamanitra mihitsy araka ny efa nianarantsika. Teo anatrehan'izany anefa dia inona ny tombontsoa omen'Andriamanitra ny Mosesy manoloana n'ity fikomiana ity? Andeo vakentsika ny Nomery 4:12 andininy 1:12 sy 12. Nomery 4:12 andininy 1:12 sy 12. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mandra-pahoviana no hamotsy fotsiny'ity fireneny ity aho, ary mandra-pahoviana no tsy hinony aho no ny famantarana rehetra izay nataoko teo aminy, amely azy amin'ny arety mandringana ka hamongotra azy fa hanao anao firenena lehibe sy mahery noho izy kosa. Nambaran'i Jehovah fa handringana ny Israelita izy ka hanao ny Mosesy ho rain'ny firenena vaovao. Inona nataon'ny Mosesy teo anoloan'ity fanoherana kitsirano azy sy an'Andriamanitra ity? Andininy 17 hatramin'ny 17. Nomery 4:12 andininy 17 hatramin'ny 17. Dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah: dia ho ren'ny Egiptianina izany, fa niherinao nitondranao ity fireneny ity nivoaka avy teo aminy, ary ho lazainy amin'ny monina eto amin'ity tany ity izany. Ary efa reny fa ianao Jehovah no eto amin'ity fireneny ity, ary ianao Jehovah no hita mifanatrika, ary ny rahonao mijanona eo amboniny, ary ianao no mitarika azy eo aloha amin'ny andro raona noho ny andro, ary amin'ny andro afo noho ny alina. Fa raha mahafaty ity fireneny ity toy ny olona ray ianao, dia hiteny ny jentilisa izay nandreny lazanao ka hanao hoe: satria tsy zakan'i Jehovah ny mitondra iny fireneny iny ho any amin'ny tany izay efa nianianany taminy omena azy, dia namono azy tany anefitra izy. Ary ankehitriny aoka iseho ny alehiben'ny herin'ny Tompo, arak'ilay teninao hoe: mahari-po Jehovah sady be famindram-po, mamela eloka sy fahadisoana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika. Mifona aminao aho mamela ny eloky ity fireneny ity araka ny alehiben'ny famindram-ponao sy araka ny namelanao ny eloky ity fireneny ity hatrany Egipta ka mandraka ankehitriny. Eto no ahitantsika ny maha-olon'Andriamanitra marina ny Mosesy. Ny fihetsika nasehony dia manambara mialoha ilay mpanelanelana izay vavaka ho an'ireo mpianany trapahoriana efa 100 taona taoriana izao toe-javatra izao. Iza moa izany mpanelanelana izany? Jesosy. Voarakitra ao amin'ny Jaona 7:12 ny vavaka fanelanelana nataony. Maro ireo teolojiana nahita fa nataon'ny Mosesy eto dia ohatra maneho izay ataon'ny Kristy ho antsika. Tsy adikevitra fa meloka ny zanak'Israely, meloka isika, kanefa ny vavaka Mosesy nanao hoe araka ny alehiben'ny famindram-ponao mamelary ny eloka ity fireneny ity. Tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'izany andro izany noho ny fanelanelana nataon'ny Mosesy, dia tahaka izany koa amintsika
noho ny fanelany alanan'i jesosy ny fahafatesany sy ny fisanganany tamin'ny maty dia mamindra fo amintsika ihany koa andriamanitra toy izao ny fangatahany mosesy izay efa nivakintsika teo mifona aminao a mamela ny eliko ty fireneny ity araky ny alehibe ny famindramponao sy araky ny namelahnao ny eliko ty fireneny ity hatrany Egipta ka mandrakakehitriny mandrava ny fikomina sy ny fanahinatra any amin'ny fotony ny fahasoavana ary manome fiaingana vaovao ny famelan-keloka misy vidiny nefa izany ary lafo tokoa na dia efa voavela eloka aza ny vahoaka dia tsy maintsy mizaka ny vokatry ny fikomina ary asehon'ny tantara fa tsy tafiditra ny tanana mpanantena iny izany taranaka izany na izany aza dia mbola ny velomin'Andriamanitra nandritra ny 70 taona io taranaka mpikomy io nanome sakafo azy ireo hatrany izy nyresaka tamin'ny tao amin'ny fitoerana masina kanefa ho faty izy ireo ary taranaka vaovao no isolo azy sy ahita fitsarana any amin'ilay tany nampanantenaina tena fitsarana niatra izany saingy raha ny marina dia mbola fahasoavana ihany ataon'ity taranaka ty ahoana moa no andresy ireo tanàna sy fanjakana maherin'ny kanàna raha mbola tsy mahatoky an'Andriamanitra izy ireo ahoana no atonga azy ireo fahazavana ho an'ny firenena kanefa izy ireo aza solafaka ao anatin'ny aizina mampieritreritra tokoa izany hoe voavela eloka nefa mbola mizaka ny vokany ny tena tsara indrindra araka izany dia ny tsy manota mihitsy amin'izay dia sady tsy hisy ny fahotana ary tsy hisy koa ny vokany ho zakaina engany isika mba hanana fiainam-pahamasinana tsy voapeti-pahotana tahaka an'i Jesosy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny toyn'izao fianaran'izao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org